Omaly alahady 12 oktobra indray kosa ny alatety Madagasikara ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandeha Angidim-by niazo an'i Sainte Marie talohany nandraisany fiaramanidiny nitafika frantsay tany antoerana raha ny vaovao avoaka andreo gazety vahiny androany. Ny afo natao anaty kesika ny filoha Andry Rajoelina raha nambarany filohany RMDM France Fanirisoa Herinaivo androany. Mbola fanontaniana moa napetraka omaly hoe Rajoelina vea no tao anatin'ny avion izay nalaina avy ao a Sainte Marie. Izy tompoko no tao natao tanaty kesika izy nentin'ny hélicoptère de iny kesika iny nampidina tao anatin'le avion militaire frantsay ohatrin'ny entana. Ny gazety vahiny RFI no nanamafy fa io fiaramanidiny nitafika frantsay io no nitondra ny Andry Rajoelina ny ala teto Madagasikara taorian'ny fahazonany fankatoavan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Niazo an'i La Réunion avy hatrany moa fiaramanidiny nitafika frantsay io taorian'ny fahazahoan'ny fankatoavan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron no nantanterahana izany hoy ny RFI. Raha vao tonga atao La Réunion ny filoha Andry Rajoelina dia nisy fiaramanidina manokana iray indray izay niainga avy any Maurice nikatona atao La Réunion. Raha ny fantatra dia ny PDG ny Sodiat Mame Ravatomanga sy ny ankonany niaraka tamin'ny Premier Ministre teo Lotsa Christian no tao anatin'ny fiaramanidina avy ao Maurice nandeha tany La Réunion io. Nandray avy hatrany ny filoha Andry Rajoelina io fiaramanidina manokana io ary niazo any Dubai avy eo. Izany hoe efa tonga any Dubai izany amin'izao fotoana izao ny filoha Andry Rajoelina sy ny Premier Ministre teo Lotsa Christian mivady ary ny PDG ny vondrona Sodiat Mame Ravatomanga sy ny vady aman-janany. Fa ny tafika frantsay no naka ny filoha Andry Rajoelina niala teto Madagasikara fa tsy ny tafika malagasy no nandroaka azy niala tao amin'ny lapam-panjakana hoy Gérard Andrialemiro Vincent tale général ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny fitondrany amiral Didier Ratsiraka. Efa hita porofo-mantsy amin'izao fa mety amin'ny mahateratany frantsay any Andry Rajoelina dia ny gouvernemanta frantsay mihitsy no naka azy teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny fiaramanidiny tafika malagasy. Tsy mitombina noho izany filazana amin'izao fa misy ny fikasana fangalam-panjakana hoy Gérard Andrialemiro Vincent. Tojo rabe faritra eo amin'ny sariny Anjara Kotinoray. Mety efa samy nahita vaovao ihany tsika fa te hisinala zavatra kely satria ohatrany hoe mifantoka be any amin'le hirahira iny tsika mifantoka be any amin'ny zareo pion zay lasa nitsoaka teo fa le enjeu tsiny ngeza lavitra no reny ary manomboka manapotra ny tarehany izy io manomboka manapotra ny tarehany le fahavalo. Tsy haiko avelako eto fotsiny ty vidéo ty satria ohatry mbola tsy nahita olona ny teny fa raha efa nisy ny teny dia mbola te ho isan'ny alerté anatin'le izy indrindra fa ny miaramila ny gendarme amin'ny polisy tsy ady amin'ireo olona roso telo na meme vola kely ireo ty ady ty fa ady amina fa mivaly ngeza lavitra mila Traoré tsika mila Ibrahim Traoré tsika zao mila Ibrahim Traoré tsika fa nikitikitika an'le fahavalo tsika ary fahavalo efa nomana efa ela be ry zareo. Tsy haiko tonga dia fitiniko ngamba le afatra. La Réunion jereo ny préfet any La Réunion niteny izy hoe misy resaka ozy izy entre ny France Paris sy La Réunion ary Madagascar. Paris zany ny Élysée zany ty nitenenina zany hoe ny ao amin'ny présidence ny France zany sy La Réunion ary Madagascar. Fandroan'izay efa vonona hono izy raha misy zavatra mila atao mazava angamba izay tsy ny resaka ressortissant izy tandremo le izy tsy na be dia be no miteny hoe le ressortissant fiarovana ressortissant non tsy fiarovana ressortissant ny tenenany an'iny fa vonona ianao ingérence ao anatin'ny zavatra miseho eto amin'ity firenentsika ity izy raha ohatra ka misy tsy misy vokatra ho anazy hoe tsisy intérêt ho anazy
ny zavatra ataontsika io ary tsisy intérêt ho anazy io rafitra irairaintsika horavana sy hovaina io aza variana amin'ny fiainanao andavanandro a ngeza lavitra le zavatra miseho amin'izao aza variana amin'ny fiainanao andavanandro fotsiny aza variana amin'le hoe miala izy a miala izy fa zao tena dinio ny impactan'ny fanalantsika azy teo satria izy frantsay ary misy antony izy matoa manana ny taratasy frantsay io a efa miomana ry zareo izy zany hoe manana miaramila izy a any amin'ny Îles Éparses manana miaramila izy a La Réunion manana miaramila izy manodidina atsika vonona ve tsika forces armées eto Madagascar raha sanatria io iaho za tsy ao anatin'ny armée za lanceur d'alerte fotsiny fa te hiteny amintsika hoe tsara ihany tsika miomana sanatria satria tsy fantatritsika mihitsy ny rapitso ary tsika mbola variana amin'ny hoe mandro campion zareo mandefa ny cavalier sy ny fou sy ny reine a mety vitsy kely ny ahitany vidéo ty tsy maninona ezao partagena le izy ezao partagena raha possible mety vitsy kely ny ahitany vidéo ty fa te isignal io la France io efa manomboka izy io manomboka amin'ny teny izy eraky ny tanàna io remarqueo fa Gaël Borga ohatrany hoe mody nanohana antsika foana hatramin'izay satria nampiseho vaovao zay zava-misy taty izy fa nanomboka tamin'ny vaovao farany navoakany teo dia manomboka misy aletiny amin'izay le information manomboka misy afeniny le izy manomboka misy image aletiny misy tsy asehony le tena be olona be le manifestation be olona be reny fa mody ataon'ny plan rapproché zara raha misy olona hita dia manipuleny amin'izay le information avy eo tsy miteny hoe Gaël Borga inona fa les presse française efa contrôlé tsy zay asoatsika gasy ny tadiavin'ny frantsay fa zay ahitany tombotsoany eto amin'ny tanitsika fa patsahivana kely aloha zay zavatra zay satria za gasy za tsy te voazanaka tsony ary fantatro fa tia ny tena fahafahana ary zay mihitsy io atahoran'ny frantsay io tia fotoany tia tamin'ny 11 octobre iny nanomboka ny tena fahafahana dia zay io atahoran'ny frantsay io za olona voataiza atao anatin'ny kolotsaina frantsay ary tezaina atao anaty teny sy kolotsaina frantsay fa tsy te halalan'izany fa za gasy ary te hiteny aminareo hoe nareo koa gasy dia arovy le firenentsika tsy ny armée rery za manokana raha ohatra hoe misy ilanana tena amin'izay fahaizako kely zareo ao anatin'ny armée raha atsonareo tonga dia vonona zay zavatra ananako zay zavatra haiko rehetrarehetra vonona ny anolotra anazy ary mino fa be dia be ny ohatra anaty hitandrazana ato vonona ny anao an'izay tsisy takalony io fa vonona erovana nyity tany janakitsika ity vonona ny amelo io ny frantsay ary mety hitatra lavitra ity resaka ity fa ohatra zareo ry mpanao politika mba hajereo négociation amina firenena matanjaka tsy tiandry zareo frantsay raha azo atao ny armée miomana misy zavatra azontsika atao ve za tsy mahafantatra hoe ohatra ny ahoana ny fijerena ny asanareo fa io ry zareo efa miomana io préfet any La Réunion izy ateo efa niteny zavatra be dia be zay mampiomana antsika tsy fiarovana ny ressortissant ny ataony io tsy fiarovana ny ressortissant ny zareo io resahany io fa tena atako io atakytsika gasy io ametrahany any eto mody hoe pasifika mody ataony ohatrany hoe rétablir l'ordre sy ny sisa ataony ohatrany hoe mikorotana be Madagasikara amin'izao fotoan'izao satria tsy nahomby ny pion mianakavy efa nitsoaka ny Dubai sy ny France sanody any amin'ny any daholo dia inona ny zavatra miseho avy eo mody ataony lazay amin'ny presseny rehetrarehetra amin'izay jereo tsara lazay fa mikorotana be Madagasikara hoy sy ny sisa za teo amin'ny 13 mai tsisy ny korotana zany teo tsisy miaramila teo tamin'ny voalohany lama be teo
tsisy niny lamma daholo na ny vahoaka nytolona na ny miaramily fa inona ny antony rebelle tsika gasy a tsy nanaiky nyfatora amin'ny frantsay tsony tao anatin'le fahantrana dia io ry zareo efa tezitra dia manomboka manao menasy attaque izy ory zareo zao nefa teny amintsika na zany naty zany ary tsy hoe andeha vonoantsika akory ny frantsay eto aleo azava ny resaka tsy vonoantsika akory ny frantsay eto ary misy olona mahafinaritra be ry zareo le système en France ny gouvernement français no problème ary zareo pitarika sy le système efa mipetraka fitsetsafany arenakibony tanysika no problème fa raha misy azo atao dia aleo tsy ny olona no asitsika fa le système eny ao anatina guerretsika raha misy olona clé ilaina ao anatin'le izy bon anjaranareo moa tsy ana zany fa miaramila manapaka an'izany ory zareo tena déclaration de guerre natao francine mody moramora izy io déclaration de guerre iny nataon'le préfet tao la réunion iny déclaration de guerre amintsika gasy iny ary teny amintsika io manomboka manipuler io ny information Gaël Bourga manipuler ny information manipuler le information io zavatra rehetrarehetra avoaka moa dia lazay mifamikorotana eto dia tonga amin'izay la France hoe andamina hony hoe andamina satria hoe mikorotantsika tsika rehetra angamba ny afaka mamoaka vidéo nareo tena atao vitanera tamin'ny mihitsy hoe tsy mikorotana eto aloha amin'izao tsy mikorotana eto satria na ny ato tsisy mifampitifitra zany ny gendarme tsisy mifampitifitra ela ny gendarme sy ny kapsaty fa ny gendarme ny tonga dia nitsoaka fa rehefa mivoaka le izy any France dia lasa hoe mifampitifitra be hony mikorotana be hony tsika eto avoay daholo zay proof rehetrarehetra nananareo any fa tsy mikorotana aloha tsika eto avoay ny proof ny zavatra nyseho tamin'iny fotoana iny hoe tsisy gendarme sy kapsaty mifampitifitra zany teo fa ny gendarme fotsiny no nitsoaka tamin'ny 11 octobre io tamin'ny sabotsy 11 octobre tamin'ny efatra teo eo ory zareo tsy zaka ny frantsay le hoe tsika hanova rafitra tsy zaka ny matahotra izy satria inona ny antony satria potika ny système inona le antsoina hoe rafitra système inona aiza ny système napetraka ny frantsay amin'ny lafim-piainatsika rehetrarehetra ny administratif akory ny agagako rehefa nahita hoe misy fiaraha-miasa hoy ny amin'ny Ile de France sy ny commune ranona sy ranona ory zareo fiaraha-miasa ninona kay eto Madagasikara tsika ve dia andeha ampianatra ny frantsay hoe commune Antananarivo andeha ampianatra ny commune any Paris ohatra hoe zao atao na zao atao fa maninona tsika misy fiaraha-miasa hoe fiaraha-miasa fanampin'izay misy zavatra fa ohatrany hoe ny lalànantsika rehetrarehetra amin'ny lafiny be dia be ao anatin'ny sehatra ny bâtiment zao hoe kopiana lalàna ny frantsay tamin'ny 1890 tany hoany na 1900 tamin'ny talohan'ny fanjanahantany teny hoe tandremo ory zareo atandremo io izy io manomboka miomana izy io mieritreritra ny hanao zavatra izy io za tena dodomiko mivaravara miaramila androany dodomiko mivaravara amin'ny polisy na ny gendarme ary tsy resaka ady any samytsika tsony ty resaka ady amintsika sy firenena hafa ty manantaniny ty dia zay mba hampitaotra zareo ny afatra mba hampitao ny afatra tena ataovy be vidéo miparitaka be ampiseho ny zava-misy mariny atao Madagasikara na eritreretinao fa kely ary miporte en publication anao aparitao ataovy hitany zareo hoe inona ny tena zavatra miseho eto fa lalovin'ny presse française tsika ary aza Facebook fotsiny ampiasaina mampiasa plateforme hafa fa
laloviny presse française sika ampisehoana hoe mikorotantsika dia tonga izy avany mody ilaza hoe mandamy mahony zay ny zavatra miseho eto mila aseho anazy aloha tsy hisy mikorotana zany eto fa iza Rajoelina sy mifirongony reriny nalantsika teto fa tsy nisy olona mikorotana zany teto na ny olona mitondra 4x4 V8 na ny olona mitondra 4x4 V8 na ny olona eny mibakarita niaraka taminay teny tsisy olona tsisy mikorotana zany eto ary mila aseho atsika andry zareo zay mila aseho atsika anaty vidéo zay tena mety hoe mieritreritra ianao tsisy dikany fa tena apary tao aseho ian'ny olona hoe aseho ian'izao tontolo zao hoe milamy eto aloha satria tena désinformation io laloviny amin'ny information tsika za technicien en communication miteny anareo io ary journaliste solution ozy izy nareo misy manontany solution inona solution tena fona aminareo za tsy mahay géopolitique tsy mahay politique ary tsy mahay resaka miaramila fa zao raha misy fotsiny zavatra azoko anampiana amin'ny talenta ananako vonina anolotra zay zavatra rehetrarehetra ananako tsisy mikorotana eto fa ny frantsay no manaparitaka maneran-tany hoe mikorotana ontsika tsy mahay an'izay fa zao tena signaleur zareo so dia mbola tsy haiko hoe normalement tokony efa informeur zareo fa signaleur miaramila ny gendarme ny police tena teny aminareo hoe aza minimiser aza atao tsinitsiny ty message ty satria tsy ady eto Madagasikara ntsony ty tsy adytsika amin'ireo fatifatina pion kely modiny mitsoka any Dubai sy any France reo ntsony ty fa adytsika mbola adytsika mpanjanaka ty lazaina fa nahazo fahaleovatentsika nanomboka tamin'ny 1960 samy mahafantatra angambitsika fa tsisy an'izany mbola manao ny ataony izy fa izy mody miafina fotsiny dia zay ampatsahivoko fotsiny naizanona zany ary misy frantsay efa tafapetraka teto efa ela misy frantsay eto tiany gasy dia aleo tompoko mba tsy mbola mampatsah hoe aza manapatra ny atezerana amin'ny zareo reny akory kanefa raha misy miaramila tonga raha misy ny ady dia ady zay fotsiny azoko tenenina ny ady dia ady ary na za tenako zao ary vonina iofana hiady an-tanindrazana mila Ibrahim Traoré tsika eto mila olona satsika za te tena anareo miaramila hoe tsy haiko hoe mety hoe tsisy dika ve zany teniko zany satria za civil tsotra fotsiny aty ambadika aty fa raha misy ilana ana dia vonina miaraka aminareo tena mihetso firenena hafa raha azo atao fa efa menace hoe aho iny teo amin'ny tao la réunion iny efa menace iny hoe rehefa esorinareo aminay contrôle dia bitanareo izy zay izy tsika zany no afaka mifanohana ao anatin'izay na ianao mijery io ary afaka manohana ianao mijery io afaka manohana ianao afaka manolotra zay azonao mena fotsiny ianao na fotoana na inona dia hiteny hoe na inona toeranao afaka manolotra n'izay talentanao ianao satria ohatrany tamin'ny grevine na indra inona be ny atsika nisy dokotera nanolotra nanao bénévole ny tsabo marary sy nanjaitra tao nisy mpanao gazety tao napitany zava-misy marina tsy andetehana an'ilay information nisy olona isan-karazany tao nisy droniste tao nandefa drone mampita information aty amin'ny camp antsika bon mety nisy koa tany amin'ny camp gendarme fa ninina na indraina be tsika fa tsy fotoany zao eritreretana ny reto pion reto fa reto pion reto efa hita fa masika fotsiny masika ny frantsay fotsiny reto pion reto ary jerefa vo mipoka io zavatra io dia ny akamaroany zareo aizany nandeha nakaiza any France nakany France ary zareo Russie ny solution izy ny namana maromaro ato sorata eo amin'ny commentaire mihitsy zay fa mety misy mamaky ty mety vakin'ny militaire ty mety vakin'ny gendarme ty mety vakin'ny police ty
fa efa déclaration de guerre iny ary zareo efa nanomana plan ho izy tsy haiko moa zany zay famarinana zay fa efa nanomana plan izy ary za minomino an'izay satria efa ela be izy ny teo ary tsy nitazatazana ranomasina sy nanao bain de soleil nataony tamin'ny tany amin'ny île Éparses sy tany La Réunion teo fa matoa izy ny teny hoe efa nanomana plan dia efa nandritra ny taona maro zany izy ny omana hoe mety hisy anendaka izy mety hisy animba ny interehany eto Madagasikara eo ry zareo eo tena apartao ty information alerte ty ataoko ty tena alerte ty ataoko ty za tsy ty manao zavatra ohatr'izao fa tena alerte ty zavatra ty mankasitraka atsika rehetra afaka averinao hatramin'ny voalohany le vidéo dia mba partageur zareo satria tena mila olona samijoro androany Ibrahim Traoré ilayntsika mijoro tsy haiko hoe colonel Michael sa général Lilson sa iza ny tena hoe vonina niaro an'ity tanindrazana ity sa misy olo-kafa tena manantena anareo zay manantena anareo efa zatra ady reo zay hoe tena tsy todika aty aminay intsony le basy fa hitodika any amin'ny tena fahavalo amin'izay tena manantena anareo zay za atsoya fa vonina anolotra an'izay ananako rehetrarehetra ho an'ny tanindrazana raha ilainy zany tena vonina zay kely mba ananako tena omeko daholo raha ohatra ilaina satria tsy ho anatsony ty tsy ho an'ny raisy rotsony ty fa ho atsika rehetrarehetra ty ho atsika gasy rehetrarehetra ty nizany izy efa niala ny pion an'iny dia mipotra amin'izay ny kavalesiny fosiny rehetrarehetra ndao matoky anareo zay ry mpitandro ny filaminana alamino le izy nareo ny mahay miady zay afaka alaminareo zay civil raha misy talentanay ilainareo tena teneno fa voniny zay ny olona efa amatona ny PDB ny omana zay zao vao hiditra tsika zao vao anomana mifampitodika taty amintsika ihany ny basy teo aloha teo fa mila atodika any amin'ny zareo amin'izay le basy mila roana le mpanjanaka mila esorina izy ady ty misaotra antsika rehetrarehetra mba partageo le vidéo ry zareo satria alerte faran'izay important ty zavatra ty mankasitraka antsika rehetrarehetra mijery tain'Andriamanitra tompoko